efa manomboka voavaha koa ny olana satria efa miditra amin'ny atao hoe solution négocier na hoe maromarotry iraisana eo amin'ireo olona niady nandritra ny amapolo taona ny maro na folo taona na roapolo na telopolo taona zany ady tany zany de efa miditra amin'ny maromarotry iraisana foana satria zay foana ny fahendrena malagasy rehefa tsy vitany ara-dalàna na hoe araka ny didi-pitsarana ny olana de tsy maintsy mandray andraikitra foana ny manam-pahefana ny toerana mamaha ny olana ka efa be deaibe no atao hoe voavahany zay le hoe maromarotry iraisana zay satria zay mihitsy ny fahendrena malagasy rehefa tsy mahay mifandamina le olona anankiroa miady de tsy maintsy misy olona fahatelo mandamina azy ka amiko dio zao hoe rehefa tsy voalaminy juridika ny olana eo amin'ny ady tany sasany de tsy maintsy miprendre relais na hoe inona ty izy maka ny toerany ny lafiny fandaminana ara-tsosialy na fandaminana ara-pomba mamalagasy na am'le maromarotry iraisana ka be deaibe koa ny voavaha am'zany ohatra ho lazaiko aminareo fotsiny zao misy tany midadasika be tany akadin'olo sakay tany de nalaminay le olona miady anankiroa ny orinasa anankiray tsy ho teneniko eto ny anarany sy ny fokon'olona de samy nahazo ampahantany amanjaton'ny hekitara zareo ohatr'izany koa ny olana any amin'ny Moramanga de eo amin'ny orinasa lehibe anankiray sy ny fokon'olona de nilamina akory zareo fa fokon'olona mipetraka amin'ny toerany le orinasa koa mipetraka amin'ny toerany de samy miara-miasa izy roa tota am'izao fotoana zao amin'ny famokarana an'le toerana ohatran'izany koa ny faritra Antegoa dia be deaibe ny olana tany de mifanaraka koa ny tany ny orinasa sy ny fokon'olona tany atoerana ohatran'izany koa ny tany Tomasina de betsaka